Fifaliana ho andray miaraka aminao atao anatin'izao fandarana fantarony marina izao andrindrina fianoasina moa no miaraka aminao atao anatin'ity fandarana ity dia loha hevitra izay fampizarantsika androany dia hoe inona avy ireo sampy mahafaty, inona avy ireo sampy mahafaty. Milohany hidirantsika ao anatin'izay loha hevitra izay dia hotsahivintsika vetivety ireo zavatra niresahana tamin'ny farany satria mifampitohy ny zavatra tamin'ny farany ity loha hevitra androany ity. Tamin'ny farany isika dia niresaka hoe esory ny sampy raha tia aomby ny taona 2026. Esory ny sampy raha tianao aomby ny taona 2026 satria niresaka isika tamin'ny heriny hoe rehefa vao manomboka ny taona dia be dia be amin'ny kristianina nandray tsodrano, ny vavaka, ny fahadianina, nandray teny fampahirezana, hery avy any am-piangonana satria nitsindrintsika tamin'izay hoe ho an'ny kristianina manokana mihitsy izany resahana ao anatin'izao loha hevitra izao olona efa mivavaka amin'i Jesosy efa pakany am-piangonana nefa sady mbola miaroaro amin'ny sampy dia izay mihitsy izany ilay tena resahana ao anatin'ity fampianarana ity. Ka resahantsika tamin'izay hoe be dia be amin'ny kristianina na dia efa nandray tenin'Andriamanitra nandray tsodrano dia mbola miaro amina sampy indray, mbola fangaro amina zavatra hafa ilay izy dia izay mahatonga ilay tsodrano tsy mety, lasa ohatra hoe tsy tanteraka, lasa ohatra hoe zavatra hafa indray mitranga rehefa aveo lasa ohatra hoe faharavana ny zavatra misy tsy nohony hoe ilay tenin'Andriamanitra sy ilay tsodrano any am-piangonana mihitsy fa nohony amin'ilay sampy tsy mety esorina eo amin'ny fiainana ny lasa mitondra fahafatesana, lasa mitondra faharavana. Dia efa niresaka zavatra vitsivitsy moa makasika an'izay sampy izay tamin'ny heriny dia niresahantsika hoe ny sampy dia zavatra anankiray izay tena halan'Andriamanitra manohitra noho ny fahotana mihitsy ary tena hoe fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ny resaka sampy ka mila esorina tao an-tokantrano, esorina teo amin'ny fiainana, mila esorina. Niresahantsika hoe ny ianao no mila esorinao zany tsy hanaisitra ny mihafa ianao fa izay makasika anao, izay tandrifiny ianao no esorinao ao anatin'izay satria izay zavatra izay no blocage, mitondra blocage amin'ny fiainana ary izay koa mitondra faharavana, faravarana lehibe misokatra ho an'ny devoly ny fitazomana sampy na dia mivavaka ary ny olona anankiray nefa mbola misy sampy dia bloqué foana ny fiainana, tsy mahomby foana ny zavatra ataony mikorotana foana, tsy hoe nohony amin'ilay hoe fivavahana tany am-piangonana fa nohony amin'ilay sampy tsy mety esoriny mihitsy mahatonga ny fiainany vao mahay lasa mikorotana. Ka izay ny zavatra niresahantsika, mila manapa-kevitra isika manala ny sampy satria Andriamanitra amin'ity taona ity tena hoe tsy misangy amin'ny resaka sampy mihitsy izy ary tena hoe mitsara n'ireo sampy rehetrarehetra izy ka noho izany mila isika manapa-kevitra raha tiantsika ilamina ny taonantsika vaovao, raha tiantsika hoe aomby isika dia mila esorina avokoa ny sampy. Izay zany ny zavatra niresahantsika tamin'ny heriny androany isika dia mbola hitohy eo anatin'izay loha hevitra izay hoe inona avy amin'izay ireo sampy izay mahafaty, inona ireo sampy izay mitondra fahafatesana ary famonoana sy fandringanana eo amin'ny fiainanareo. Rehefa zavatra voatanisa manaraka reto moa dia nalaintsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 7:20 dia ny 10:10 ka hatramin'ny 12:20. Deutéronomie 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Fa mialohan'ny hitanisana an'izay aloha dia tiako tsipihana mihitsy hoe raha ianao olona efa mivavaka amin'ny Jesosy efa kristianina zany ianao mino an'i Jesosy ianao dia tena zavatra halan'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra tsy azo ampifangaroana amin'ny resaka sampy satria Jesosy dia milaza ao Mateo 4:4 any izay ozy izy nitenin'i Jesosy hoe tsy misy olona mahay manompotompo rozy izy fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho amavoiny ary ny anankiray ho ombany. Izany hoe tsy misy olona zany mampifangaro zavatra anankiroa samihafa, tsy misy olona afaka manompo tompo anankiroa sady manompo an'i Jesosy no manompo zavatra hafa, mbola maka zavatra hafa, tena tsy mety zay ozy izy nitenin'i Jesosy. Tenin'Andriamanitra koa ny amin'ny Korinthiana 2:9 dia manomboka amin'ny 5:20 any koa dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe inona ny fanarahan'i Kristy sy Beliala ary inona ny kambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika ny tempolin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy mihitsy fanarahan'i Kristy amina zavatra hafa fa Jesosy ihany. Rehefa mivavaka amin'ny Jesosy ianao dia Jesosy dia efa ampy anao fa tsy mila ampiana zavatra hafa izy tsy mila zavatra hafa miaraka aminy izy satria tena Andriamanitra saro-piaro izy ka tsy manaiky ifangaro amina zavatra hafa izany. Dia manomboka amin'izay isika hitanisan'ireo zavatra rehetrarehetra ireo izay sampy izay mitondra famonoana sy fahafatesana, fandringanana eo amin'ny fiainana araka ny Deutéronomie 7:20
dia manomboka amin'ny 50. Ny zavatra izay anisan'ny raharany tenin'Andriamanitra dia ny fakana fiarovana. Manatona olona dia maka fiarovana any amin'olona. Reny le manatona mpanao fankatovana, manatona piskidy, manatona mpanao ody dia maka fiarovana avy amin'ireny olona reny. Ohatra hoe ny vehivavy rehefa mitondra vohoka dia maka fiarovana mba hiaro ny tenany sy hiaro ny zazavakipony. Dia rehefa teraka indray ny zazakely iny dia mbola hakana fiarovana koa amin'ireny piskidy, amin'ireny mpanao fankatovana sy mpanao ody reny mba hiarovana n'iny zazakely zazamina iny amin'ny herin'ny maizina sy ny zavatra ratsy. Izay zavatra izay mihitsy le sampy izay zavatra izay, satria ny karazana fakana fiarovana rehetra hoe hery hafa rehetrarehetra zany akoatra an'Andriamanitra mba entina miaro ny fiainana dia sampy no anaran'izay. Anisan'izany koa ohatra miaro maka fiarovana mba hiarovana ny position anankiray ny olona amin'ny asany anankiray, zany hoe tia mitazomina le asa misy anazy, tia ny aharitra izy amin'le asa ataony dia maka fiarovana izy mba hitazomana an'le toerana. Misy ihany koa maka fiarovana ho an'ny varotra ataony, misy ihany koa maka fiarovana isaky ny manao voyage, isaky ny mampita rano na mandeha amina toerana anankiray dia maka fiarovana. Misy ihany koa ny maka fiarovana ho an'ny vadiny manokana mihitsy azy, satria sary-piaro izy vokatry ny asarotam-piarony dia maka fiarovana ho an'ny vadiny izy ho fiandry ny vadiny mba hiaro le vadiny amina olona hafa. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia misy koa maka fiarovana apetrany any amin'ny tanimboly, apetranao anatin'ny tokantrano mihitsy dia reny zavatra reny le alevinao anatin'ny tany, alevinao an-trano, ataony any amin'ny rindrina sy ny rehetrarehetra, reny le mila esorina. Fa ny zavatra ohatra zany dia zavatra tena mamono ary tena hoe manapotika fiainana. Ny zavatra manaraka akoatra ny fiarovana dia ny fanaovana hatsarana, zany hoe manatona mpanao fahatsarana. Ao amin'ny Deutéronome koa misy an'izay, manatona ireny mpanao hatsarana reny dia maka fanatsarana, maka zavatra avy amin'ireny olona reny mba entina manatsara ny fiainana, manatsara ny tokantrano, manatsara ny varotra, manatsara ny fandraharana, manatsara ny fiainam-pitiavana. Reny zavatra omen'ireny olona reny dia tazomina atao anaty sakafo, atao atokantrano. Dia ireny zavatra ireny eritreretinao hoe ampilamina ny fiainana, tsisy devoly afaka mame fiadanana sy filaminana zany. Fa reny vao may mitondra fahampotena sy faharavana, reny karazana hery, reny karazana zavatra nalaina avy aman'olona mpanao hatsarana reny mba entina anatsarana varotra, anatsarana fiainana, anatsarana tokantrano sy fiainam-pitiavana. Ireny zavatra ireny dia tena raharany tenin'Andriamanitra ireny. Ny zavatra manaraka koa dia ny fanatonana mpanandro. Isaiky ny anao zavatra dia tsy maintsy manatona mpanandro aloha. Rehefa misy ataontsika hoe fetim-pianakaviana, na misy hoe omby vonoina na hoe misy zavatra lehibe manokana trano, manao fototrana trano, manamboatra fasana, rehefa misy zavatra ho atao dia tsy maintsy manontany mpanandro foana hoe inona ny andro tena mety ahafahana manao an'ilay zavatra. Ny fanatonana mpanandro dia anisan'ny fanompo-tsampy izay raharany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronome 7:20 misy an'izay. Ka rehefa manatona astrologue ianao, manatona mpanandro ianao, maka toromarika avy any ianao, maka instruction avy any dia tafiditra ao anatin'ireo mpanompo sampy koa zany ianao, izay zavatra le mila esorina. Misy zavatra men'ireny olona reny mila esorina zay amin'ny fiainanao, satria mamono ny zavatra ohatrany, tena mamono. Anisan'ny anankiray koa izay ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronome io dia ny fanatonana ny olona manao azy ho tsindrian-javatra sy ny mpanontany amin'ny maty. Ny olona manao azy ho tsindrian-javatra, satria ny olona rehefa tia mata-javatra dia manatona an'ireny olona reny mba tia mantatra ny fiainana izy, tia mantatra ny hoaviny izy. Rehefa misy zavatra tsy azony mahakasika ny fiarahamonina misy azy dia mandeha izy manatona an'ireny olona manao azy ho tsindrian-javatra reny, manatona an'ireny olona mpanontany amin'ny maty reny, manontany zavatra hoe manao ahoana ny hoavy, manao ahoana dia mijery tanana, jerevana ny tanana. Dia any le olona iny milaza ohatr'izao ny nanisy ratsy ianao, zao no nahatonga ny fiainanao ohatr'izao. Reny fanontaniana, reny consultation amin'ireny olona reny zany dia fanompo-tsampy. Reny zavatra omen'ireny olona reny dia mila esorina ao atokantranonao raha tianao ny anam-pilaminana, raha tianao no ho afaka amin'ny fandringanana, satria reny zavatra rehetrarehetra reny mety vovon-javatra io, mety ranon-javatra io, mety zavatra nalevinao amin'ny varavarana, any amin'ny rindrina, eo an-tokotany. Reny zavatra rehetrarehetra reny ireny ange dia varavarana teboka izay ahafahan'ny devoly miditra sy mivoaka amin'ny fiainanao. Ary ny devoly rehefa tafiditra
dia mamono izy, manapotika izy mandringana izy ary mandrava izy. Ka izany zavatra rehetrarehetra zany raha tianao zany ny anana filaminana amin'ity taona 2026 ty, raha tianao ny ahomby amin'ny fiainanao esory lavitra anao amin'izay ny karazana sampy rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Esory ny ao atokantranonao, ary mbola tsy pitsika eto hoe aza ny hafa ny esorina, fa zay makasika anao, zay tandrify anao, ranon-javatra atao anaty tavoahangy dia apetraka ao atokantranonao. Mila esorina zany, mila fongorona tanteraka mihitsy esory lavitra ny tokantranonao zany, manatona mpanompon'Andriamanitra mba hivavaka anao délivrance ho an'ny tokantranonao raha efa nisy zavatra ohatry zany teo tokantranonao. Manaova koa manatona mpanompon'Andriamanitra mba hanao délivrance ho an'ny tenanao manokana mihitsy raha ianao nefa hoe nampandrona nentina tany amin'ny doany dia nampandrona tany nanaovana fombafomba tany sy ny rehetrarehetra. Mila atao délivrance ianao, manatona mpanompon'Andriamanitra satria mba ahafahanao miala amin'ny loza, miala amina fandringanana sy ny famonony devoly dia mila ianao manatona mpanompon'Andriamanitra mba hanafaka anao. Dia fotoana izao anapana hevitra tena hoe hialana amin'ny sampy esory avokoa ireo zavatra rehetrarehetra eritreretinao hoe hanampy an'Andriamanitra, satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe fahavetavetany ao mason'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ao amin'ny Deutéronomie toko 7:20 fahavetavetany ao mason'Andriamanitra zay rehetra manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Izay ihany koa ny fandaharantsika eto amin'ity androany ity dia ankasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany dia mirahasoa manome fotoana manaraka ho anao indray raha sitrapon'Andriamanitra dia tahiny Jesosy daholo.